mpivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Aleloia, miderahany Jehovah ary fanahiko, iderany Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Iaraka hivavaka iantso ny fanatrehan'Andriamanitra isika tompo. Ry Tompo Andriamanitra Ray Masina tsara indrindra izay ny an-danitra. Nanao ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay. Satria ianao no mpamorona sy mpahary. Hitsahatra tamin'ny andro fahafito ianao mba hanamasina sy hitahy izany andro izany, ho tsangam-bato ny famoronana. Koa ankehitriny Tompo dia miantso ny fanatrehanao indray izahay, ao am-ponay tsirairay avy, ao an-tsainy ny mpiaino rehetra, ka hitondra fiovanany ny fifampizarana sy ny fiainoana izao onjam-peo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny foravoravo sy fiaino hafaliana tanteraka ry mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjo ny onjam-peo Hope-Fi Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika fanompo-pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienoanao ny fandaharantsika fanompo-pivavahana izao, fa andraisantsika ery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo aim-panahy sy zavatra maro isan-karazany izay ho ratovintsika amin'ity anio ity, ka dia manasanao izay anjoy izany hatramin'ny farany. Amin'ity anio ity dia ny namanao Iavy Darella Razakanena no eto amin'ny fanolorana. Afaka minitra vitsy kosa ny anao ny vakiteny fototra dia ny namantsika Dr Jean-Jacques André Aparany. Anomboantsika ny fotoana ary dia andeha hiarahantsika miredina mafy ny hira laharan-kira faharoanjato mihira fihiram-pivaliana.
tranao reriraiko efanamonjeny akiolyanao sy nanazava toko anisaiko ka nalovano mpandovahanao fitiavanare avy amindra famindrampobe no afatra tolinindra tena tsy takatry nisakio loatra zany fitianampidilana oninatianatiko mpanota tena tsy metrika hitoerana fitiavanare avy amindra famindrampobe no afatra tolinindra raisoanao ity fokelitia raisoniako raikampasasa tena tsy mendrika nefa avia raisoniani ka diovioanao fitiavanare avy amindra famindrampobe no afatra tolinindra oazony fandrao de olasa ndraomberiao oralavitranao nefa mbola tony fozay mikasa sady miteko te ahitanao fitiavanare avy amindra famindrampobe no afatra tolinindra manasa antsika andray baibolintsika ka hanokatra izany ao amin'ny Josoa toko 9 andininy voalohany. Josoa toko 9 andininy voalohany. Rehefa hitantsika izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nahafahan'i Israely aniay sy Betela. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra na mivadi-po ianao, ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika, ka mianga hiakaro ahy indro efa natolotra eo tananao ny mpanjakany ahy mba mivahoakany sy ny tanànany ary ny tanany. Hotahinana izany teny izany hanovozantsika hery ara-panahy amin'ny tianity. Amen. Manasantsika nondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Ry rainay eo izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra no nikarakarana anay tsirairay avy nandritra n'iny enemana lasa iny. Nampianao izahay tamin'ny asa mandra rehetra, nampianao izahay tamin'ny karakarana ireo zavatra maro samihafa, narovanao indrindra tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa. Isaorana mandrakariva ianao, mbola nanome anay ny fofinaina afaka manonona fiderana ny anaranao ankehitriny. Amin'izao sabata anao masina izao Tompo, izay sabata anaterahanao fanasitranana dia mivavaka manokana izay
anatin'ny fatoran'ny aretina ankehitriny. Jesosy malalo, mety izy ianao hikasika azy ireny, mety izy ianao hitsidika azy ireny tsirairay avy, mety any an-trano izy ireny, mety any amin'ny toerana fitsaboana izy ireny amin'ny hôpitaly, mety any amin'ny toerana maro samihafa izy ireny. Jesosy io azavelanao irery izy, azavelanao kivy, fa ataovy mitraka, ataovy manantena fa ianao dia eo anilany hanala amin'ny fanahintainana rehetra, hanomeza amin'ny fanasitrahana izany. Toy izany ihany koa tompo malalo izay ao anatin'ny olana sy ny ady sarotra maro samihafa, alefa n'ilay ratsy ankehitriny dia mivavaka manokana tompo ho an'izy ireny mba hositrahanao, hahafahanao anatin'ny toe-javatra izay misy andalovana izy ireny. Natoko izay fa hanome voninahitra ny anaranao izy ireny rehefa tonga izay fotoana izay, hatonga n'izany fahazahoana ny fahafahana sy fahazahoana ny vahaolana rehetrarehetra avy aminao izany, hanome voninahitra ny anaranao avy ny tsirairay avy. Matoko izay fa omba sy tahanay ianao mandritra ity sabatanao masina ity, dia manokana ny mpitondra ny teninao, ianao no hanome nositra masina fananao masina ho azy. Tonona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka heno an'ity hiraira ity. There
fifaliana trano ny miarabantsika rehetra ry ava-malala amin'izao fotoam-bavaka manokana sy fandrenesantsika ny afatra avy amin'Andriamanitra izao. Mino sy manantena fa eo ambanin'ny fahasoavana ianao salama tsara. Raha toa ka no ny antony manokana aza mety misy tsy fahasalamana dia mirary fahasalamana ho anao izahay. Mirary soa ihany koa eo amin'ny fiatrehana ny ady ara-panahy. Araka ny nambara amintsika ombenombeny isaky ny sabata toandro sala amin'izao zany, na amin'izay fotoana andrenesanao azy mety hariva ihany koa, dia fotoana manokana izay ahafahantsika mandre ny afatra avy amin'ny bokin'ny Josoa. Manan-karem-pahasoavana ny tompo ary tsy lany mamina ny teniny dia misaotra azy mandrakariva isika any amin'izany bokin'ny Josoa zany, boky manokana natao an'ny olona makany amin'ny kananan'ny lanitra, ho an'ireo olona izay miatrika ady rehetra. Dia tsara ny mamaky sy mandinika ny bokin'ny Josoa ary misaotra ny tompo noho ny inspiration izay omeny isan'andro ahafahantsika mandinika n'ity boky ity. Androany isika dia ny Josoa toko 9 no andraisantsika ny afatra manokana. Fantatsika tsara zany somary mifampitohy ny toko 7 sy ny toko 9 satria tao amin'ny toko 7 isika dia nahita ny faharesena goavana izay tsy nisy toy izany, ary io ihany ny ady izay rehefa mijery ny bokin'ny Josoa isika dia ny ady tao Ai ihany zany no nahatonga ny zanak'Israely ho resy noho ny fangalan'ny akana ireo zavatra voahozina ka nafeniny tao ambany lainy. Tsy nakasitran'Andriamanitra zany ary dia niteraka ny faharesena ho an'ny firenena manontolo. Ary eto ihany koa dia maneho ny voninahiny anefa ny tompo mampitsikafona andreny ota afenina ireny fa rehefa ny teny izy hoe tsy sitrapoko no angalanareo zavatra ao dia tokony tsy naka mihitsy zany. Dia hitantsika ny faharavana mahatsiravina sy ny faharesena vokatr'izay zavatra izay. Ary eto amin'ny toko 9 dia ny resaka indray zany ny tenin'Andriamanitra hoe andana hoy Jehova zany eo amin'ny 2 eo hoe aza matahotra na mivadi-po ianao ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika ka miainga ianareo dia miakara ny Ai indro efa natolotra eo an-tananao ny mpanjaka ny Ai mba mivahoakany sy ny tanàny ary ny taniny. Dia tahaka ny nataonareo tamin'ny Josoa tamin'ny Jeriko sy ny mpanjakany no ataonao koa amin'ny Ai sy ny mpanjakany. Nefa ny fananana rehetra sy ny biby fiompy dia alainareo babo ho anareo ihany asio otrika eo ankoatry ny tanàna. Dia niainga Josoa sy ny mpanafika rehetra hiakatra ny Ai ary nifidy lehilahy mahery 3 alina Josoa ka nandefa ireo tamin'ny alina. Dia nandidy azy izy ka nanao hoe indro ianareo hanotrika eo ivoan'ny tanàna amely azy ka aza manalavitra azy loatra fa miomana ianareo rehetra. Ary izao sy ny vahoaka rehetra izay miaraka amiko kosa dia anatona ny tanàna ary efa mivoaka amelanay tahaka ny teo aloha ny olona dia andositra eo anoloana izahay. Dia hivoaka nentsika anay izy mandra-piparitakay pitarikay hiala azy hiala eo an-tanàna fa izy nanao hoe mandositra eo anoloantsika tahaka ny teo izy dia anao taridositra eo anoloana izahay ary dia hirotra avy ao amin'ny fanotrehana kosa ianareo ka ho azonareo ny tanàna fa atolotra Jehova Andriamanitrareo an-tanàna izy. Iaraka hivavaka isika satria nazava ny teny. Fanamasinao fotoana manokana izay ahafahanao manazava ny ity boky ny Josoa toko 9 ity zao any amin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'ny isam-batan'olona any amin'izay toerana andrenesany tsirairay avy afatra. Dia inoko tompo fa hikasika manokana ianao ary anova ny fiainan'izay rehetra mandray an'izany afatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
araka nitantsika eto zany dia misy stratégie de guerre zany izay natao ndray eto ary ny Jehova mihitsy moa zany noteny hoe satria efa nadio ianareo efa nibebaka ianareo dia atolotra eo an-taninareo iay zany ka ny ataonao zany ry Josoa de zao hoe mekara ianareo any ay zany de rehefa miakatra ianareo de zao daholo ny nameny Jehova teo zany ny stratégie rehetra hoe zao no atao de nytenen'ny Josoa zany zay naka olona 3 alina lasa be de be mihitsy zany tamin'ity ndray mitoraka ity ny olona zay noentina andeha hiady ary nampiasana an'ity karazana stratégie anankiray izay hitantsika eto ity ary de miainga zany zareo nakany amin'ny zay toerana zay efa nitenenina sy nambarany Josoa zany atao amin'ny instruction hoe zao daholo no ataotsika ao anatin'le izy ka rehefa niainga zany zareo dia nanaraka tsara ny baiko rehetra zay nomeny Josoa zany teto amin'ity Josoa 9 ity de ny zavatra mahafinaritra azy zany de hoe ny stratégie n'Andriamanitra zany mety samy hafa tsy mitovy amin'le tamin'ny voalohany de tena nyteneny mazava mihitsy aza maka ininina mihitsy ao amin'io toerana io ianareo na de kely azy fa teto ndray zany dia nytenenin'Andriamanitra hoe azonareo aringana ny tanàna rehetra ozy izy fa kosa azonareo alaina ihany ny fananana rehetra sy zavatra ao anatin'le toerana mahagaga koa zany zay fomba fiasan'Andriamanitra zay hoe ny antony namonina ny akana aza teo aloha zany de hoe naka le zavatra voaozina naka fananana atao anatin'izany fa tamin'ity zany de hoe azonareo alaina ihany ny zavatra rehetra. Andriamanitra zany dia mahafantatra ary te hitesta ihany koa ny fahatokiana izay ananany rehetra te hitesta ny amin'ny atao hoe aiza ho aiza ny finoana sy ny fahatokintsika ary ny fahafahantsika mankatoa zany ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarana manokana zay avy aminy de zay zany mahatonga ny hoe tena zava-dehibe ny fahatsapana ny fahotana sy ny zavatra niainana teo aloha satria Andriamanitra zany dia manome an'izay second chance zay raha zay zany no azo ilazana azy hoe ny fandresena dia afaka omen'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra rehefa mankatoa sy mibebaka ary miverina ny amin'ireo zavatra zay nahadiso teo aloha isika dia omen'Andriamanitra fandresena zay zany no hoe manome second chance na hoe chance anankiray vaovao mihitsy azy satria ny an'Andriamanitra tsy vitany hoe second chance fa tena hoe misy autre chance mihitsy zany izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro ka de aza manahy mihitsy isika fa na io fiainantsika io aza manota antsika androany de mahazo chance ndray manota sika de ohatr'izay hatrany noho ny fahasoavana sy ny famindram-po no mahatonga n'izany rehetrarehetra izany ka dia zay zany hita taratra be eto amin'ity lay bokon'ny Josoa 9 ity hoe atraiza ho aiza ny fomba fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny mamerina indray amin'lohany ny zavatra rehetrarehetra ka ny zavatra voalohany teboka voalohany zany de le hoe tena nankatoa zany reto zanak'Israely reto eo amin'io Josoa 9 voalohany ka hatramin'ny voaloha faharoa fahatelo fahaefatra zany dia rehefa vita ny fibebahana sy ny fiekekeloka zany fa nisorana ny ratsy rehetra tao amin'ny 7 de nisy fiavahana lehibe mihitsy zany ary de name baiko hoe mandehana indray fa omenanareo io tanàna io zany ary de ho afakareo ilay aiza nandresy anareo teo satria efa niala tao anatinareo ny faharatsiana rehetra zany vokatry ny zavatra zay nataony akana araka ny nambarako teo dia lasa am'izay zany nanao an'izay zany hoe eo amin'ny fiainana zany rehefa malala
dia tena zava-dehibe ny fankatoavana. Zay zany nyteboka voalohany, zava-dehibe ny fankatoavana, ary ny tsy fankatoavana kosa zany dia mahatonga antsika ho any amin'ny mety ho fahasarotana foana, mety amin'ny fiemorana lehibe, ary mety tsy hisy ny famindrampon'Andriamanitra rehefa tsy mankatò ny olona anankiray, fa rehefa mibebaka kosa ary mino isika dia mandray taridalana vaovao indray. Taridalana vao tsy mety tsy mitovy amin'ilay teo aloha mihitsy, mety mifanohitra amin'ilay teo aloha ny taridalana, fa eto zany dia omen'Andriamanitra indray ny opportunité mba azahoantsika victoire eo amin'ny fiainana zany, dia tena manome an'izay opportunité vaovao zay indray Andriamanitra. Isaorantsika ny tompo fa isika rehetra dia miaina amin'izay hoe azo lazaina le hoe mena opportunité vaovao isika, mena chance vaovao indray isika, na dia tsy mendrika na manahoana zany. Ka dia mahireza hatrany eo amin'ny ady eo amin'ny fiainana. Resy ianao androany fa mbola ho mpandresy ianao rapitso, mety sahirana ianao androany fa mety mbola hisy fiadanana, mety nandray lesona tamin'ny zavatra nitranga teo aloha ianao, mety ho zany ihany koa mantsy ny zavatra zay miseho amin'ny fiainantsika, mety hoe miseho reny zavatra reny mba handraisantsika lesona, miseho reny zavatra reny mba ahafahantsika mianatra zavatra, dia testen'Andriamanitra eny zany isika. Dia araka nambarako teo hoe tamin'ny voalohany tsy navela naka ininona tao mihitsy, tamin'ity faharoa ity indray rehefa miditra ao an-tanàna dia alaivo daholo ny fananana rehetra. Mahagaga zany zavatra zany ry havana, ary na dia naka n'ireo fananana rehetra azy izy ery amin'ny faraparany ery, dia tsisy ringana na dia iray satria efa baiko mazava avy amin'ny tompo izay zavatra izay. Ny teboka faharoa dia le hoe ny stratégie ho amin'ny fandresena. Inona ny stratégie ho amin'ny fandresena? Dia eo amin'ny toko 9, 9 ka hatramin'ny 17 dia mazava fa Andriamanitra zany dia nanome any Josoa ny détail rehetra ny amin'ny fomba andresena ny ity Haïti zany. Akoatra ny expérience zay ananan'ny Josoa zany hoe ahoana moa ananan'ny Josoa zany zany inspiration zany hoe misy miafina zany ary ambadiky ny tanàna ary manotrika ho le filazany azy, dia rehefa aveo rehefa mivoaka mody mba mandeha makeo zany zanak'izy, dia mody mandositra eo dia mivoaka daholo ny olona, dia hoe io fa mandositra eo anatrehantsika reto zanak'Israely reto, dia zay vao mivoaka indray. Zany tena stratégie de guerre tena hoe enjana zany, ary avy amin'ny tompo izay stratégie zay. Ny tompo zany manome an'izay stratégie zay any Josoa, meny azy ny fahendrena sy ny tsilontsaina rehetra, maha-leader azy hoe zao ny fomba anaovana azy. Fa akoatr'izay dia nisy ihany koa zany ireo expérience zay niaraka tamin'ny Mosesy. I Josoa tsy nandeha tany amin'ny école de guerre tahaka amin'ny Mosesy hoe tao tany Egypte zany, dia nandeha nakany ny Mosesy nianatra andreo ny Egyptianina zany. Tamin'izany no anisany hoe firenena matanjaka sy mahery ny faraonan'ny Egypte, ary dia manana stratégie de guerre. Nefa Mosesy nivoaka avy ao, dia Josoa zany tsy hoe nangala tahaka moa zany, fa nianatra mihitsy an'izay fomba rehetrarehetra hoe ahoana, satria izy niaraka tamin'ny Mosesy amin'ny ataontsika hoe mpanompo ny Mosesy any Josoa zany, dia lasa relève izy rehefa avy eo. Zay zany nangala ny Josoa an'izay rehetrarehetra izay, dia nomen'Andriamanitra ny fahendreny hoe zao no ataovy mba hahafahanareo, dia niaino tsara an'izay planin'Andriamanitra zay Josoa, ary tena hoe nanatanteraka an'izany atsakany sy andafana. Ianao zany rehefa manatanteraka ny stratégien'Andriamanitra dia misy hery lehibe zany ao anatin'izay. Jereo tsara fa le nanafika ny Jeriko dia manodidina ny tanàna no atao, fa eto amin'ity indray mitoraka ity indray tsy manodidina ny tanàna no atao, fa tena hoe miady mihitsy, manao atako mihitsy zany no atao amin'ity indray mitoraka ity. Mahagaga ho any fomba fiasan'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra ohatran'izany, hoe miova eny zany le izy tsy mitovy amin'le hoe tahaka ny Jeriko. Azo natao koa no hoe manodidina fotsiny nareo dia mioraka indray
fa tsy ohatran'ny fanomezan'andriamanitra fandresenanao tamin'ny voalohany ny anomezana eo eto ianao tena mila miady, mila mikomba, mila miditra ao amin'ilay tanàna mihitsy dia manafika an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Ka zava-dehibe zany ny fanarahana ny stratégie ho amin'izay fandresena izay, dia mena précis tsara zany hoe zao natao, zao natao, zao natao. Dia eo amin'ny fiainantsika koa zany ny fampiarana dia zao ry hava-malala hoe tsy mitovy foana ny fahendrena zay omen'Andriamanitra, fa misy zavatra hafa mihitsy izay mety ho ataony. Ka azakivy ianao zany raha ohatra ka miseho ny toe-javatra anankiray dia ozy ianao hoe ampiasako an'ilay traikefako ty, mety ohatran'ity ihany ny fomba anaovan'Andriamanitra azy, fa mety tsy ho zay mihitsy, fa tsy takatry ny sainao ny fomba fieviny ary manana fahendrena tsy tanavanavana zany Andriamanitra izany, ary dia ambony be foana ny azy ny fomba fitarihany, ny fahatsapana zavatra zay ataony ao anatinao, ary ny tsara indrindra foana satria manome anao ny stratégie. Dia misaoran'Andriamanitra raha ohatra ka mahita vahaolana ianao amin'io zavatra io, misaoran'Andriamanitra raha mampifanenanao amina zavatra izy mba hahafahanao mandresy stratégien'Andriamanitra daholo zany rehetra zany. Mety olona, mety toe-javatra, mety mpiara-miasa, mety mpiara-mianatra, mety eny an-dalana rehetra eny, eny amin'ny fiainana eny zany, dia misy foana ny stratégie zay ampiasain'Andriamanitra mba mahana amin'ny problemanao. Ny teboka fahatelo ry havana dia zao hoe ny fahatokinan'Andriamanitra zany araka le resantsika teo dia ny hoe mila tena manana an'izay fianteherana amin'ny teny fikasana fa anome fandresena Andriamanitra izay miankina amin'ny fankatoavana izay ataontsika tsirairay avy, zany hoe mankatoa dia mahazo famonjena amin'izay fotoana izay. Dia ny teboka zany dia zao hoe ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny ady izay atao zany dia miseho hoe reto zanak'Israely reto zany rehefa nanaraka an'ilay izy hoe manotrika ato ny sasany mody mandeha maketo dia mitsoaka mandeha makary, dia ozy Andriamanitra tondroy ny lefona any amin'ny tanàna, dia rehefa natondro ny lefona dia miditra ndray ny rehetra ao anaty tanàna, mandoro an'izany amin'ny afo dia maka amin'ny fananana rehetra, dia tafalatsaka ao anelanelany zany ny problème na reto vahoaka ny reto tafalatsaka amin'ny zanak'Israely avy aty amin'ny tanàna aty, mirehatra ny tanàna, ny josoasy ny vahoaka indray avy ato, dia le miaramila 5,000 indray avy ato avy aty an-tanàna, dia tafalatsaka ao ampovoany zany. Ny tompony ampilatsaka ao ampovoany ny problemanao rehetra, zay olona problématika eo amin'ny fiainanao, dia ny tompo mihitsy no hiditra an-tsehatra ka ho afaka ao ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Zany ny herin'Andriamanitra rehefa miasa hoe tsy mahasakana an'Andriamanitra na misy inona na misy inona ny zavatra zay mitranga eo amin'ny fiainana, tsisy mahasakana an'Andriamanitra na dia kely aza, fa izay ny fomba amonjenanao amin'ity ndray mitoraka ity. Dia hitantsika eo zany fa nasen'Andriamanitra namorona altara mihitsy tao amin'ilay antsoina hoe tendrombohitra Ebala zany ny zanak'Israely mba hanolorana sakrifisy ho azy ireo, ary dia nivakina ny lalàna zany satria makatoa ny zanak'Israely dia mila manangana altara, manangana zavatra mihitsy zany, manao fanekena indray, fa tena mahery io Andriamanitra io, tsy hoe akory hoe ny fahaizany miaramila sy ny stratégie no tena nampahay andry zareo, fa satria natoky tamin'Andriamanitra nisy zany ilay hoe obéissance. Misy ihany koa zany ilay hoe amin'ny teny anglisy zany izy, dia tiako kokoa ilay milaza an'ilay satria indraindray tsy hita zay mo ilazana azy, ilay hoe faithfulness zany, tena hoe faithful zany ny zanak'Israely, nahatoky mihitsy tamin'ny zavatra zay natao, dia nanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fandresena rehetra zay azonao zany ry hava-malala, dia aoka hanome voninahitra an'Andriamanitra ny problème rehetra zay aoka mba hatolotra an'Andriamanitra ny voninahitra, misaorany Jehova amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mankatoa tsara ianao dia zao hoe afaka manao zavatra mihoatra an'izay mihitsy Andriamanitra, afaka manao zavatra mihoatra an'izay mety eritreretinao Andriamanitra. Fa raha ohatra ianao ka tsy mahatoky zany dia
kely fotsiny ny voninahitr'andriamanitra zay imety ho hitantsika indraindray ary zay zany tena hoe mahatonga atsika tsy mahita ny fisehoan'ny voninahitr'andriamanitra vokatra zay le hoe tsy mahatoky tsy manome voninahitra azy isika rehefa misy zava indraindray zany ohatra ny raisitsika maimaim-poana raisitsika maivamaivana zany ny famonjena zay ataon'andriamanitra sy ireo zavatra rehetra zay anaovan'ny fahagagana dia tsy manome voninahitra an'andriamanitra isika ohatrany hoe noho ny fahaizantsika le izy ohatrany hoe nanana fahendrena zany ve tsika ao anatin'ireny ady zay atrehana reny ka rehefa mivaly izy de hoe zao no nanaovako azy hitanao zany fa zao ny toe-javatra zay natao de nivaly izy de mirehare zany tsika ao anatin'le izy indraindray koa tsika rehefa ao anatin'ny hoe toe-javatra sarotra zany de manatona sy midodododo amin'andriamanitra fa rehefa vita le izy nandresy isika na omby isika dia adinotsika ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ry ava malala menara avy amin'ireo fahadisoana teo aloha ary aoka mba hanome voninahitra an'andriamanitra aoka ankato tsara ny stratégie zay napetrak'andriamanitra zay le teboka faharoa zay nyresantsika teo ary zao hoe misy fanomezam-boninahitra zay atao amin'andriamanitra zay ny teboka fahatelo rehefa vita ny fandresena iverina amin'ny voninahitra ary misy hery lehibe zany eo amin'ny zay le présence an'andriamanitra amin'ny alalan'ny altara sy ny fananganana altara zay dia tsy fahaizanao sy ny fahendrenao na ny tena hoe fahafahanao mametraka ny stratégie zany no mahatonga zay fa noho ny herin'andriamanitra ary zao hoe eo amin'ny teboka manaraka de hoe eo amin'ny toko fahavalo andiny fevatra ambiroapolo ka hatramin'ny fahasivy ambiroapolo izy de milaza mazava tsara mihitsy fa misy rehefa azo zany lay tanànany aya de tena hoe ringanina tanteraka tsisy navela niangana na ny olona amanalina ane ny olona maty rehefa mamaky tsy manam-potoana mitsika makina le tantaratra amin'ny farany fa tena efa any amin'ny 3 sy 1 alina any hoany mahery ny olona zay maty tamin'ity ady ity zany ary tsisy niangana ny mpanjaka de nahatona tena hoe enjana zany ny sazina azo any aya tamin'izay fotoana izay de mandray lesona tamin'ireny ary dia faly ny zanak'izay nanao fiobiana nanao fanatitra lasa tsy maintsy natao zany ny altara tamin'izay fotoana izay dia nanao an'izay fideran'andriamanitra izay taoarinany tamin'ity zany de tena ny baikon'andriamanitra mihitsy fa rehefa vita ny ady dia nideran'andriamanitra izy ireo ary namboatra n'izay altara izay aoka hitsangana ny altara mpianakaviana ry havana aoka vao mainka azoto makany amin'ny toerana fivavahana ianao makany am-piangonana vao mainka ianao tena mazoto mihitsy amin'ny zava-panahy rehefa mandresy misy olona veriny fa hoe mandeha ho azy ny fiainana sy ny zavatra rehetra dia arakaraky ny isin'ireny problema sy toe-javatra reny dia verintsika hoe zavatra maimaim-poana tokony hampanakaiky bebe kokoa anao amin'andriamanitra na faharesena na fandresena izay miseho amin'ny fiainana tahaka ny eto hoe ny fandresena rehetra zany de tokony mitarika atsika makany amin'ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra araka ny nambara ary mitarika atsika ho amin'ny fiderana satria andriamanitra no namonjy atsika aoka tsy ho adinotsika mihitsy fa ho azy ny voninahitra amin'izay fandresena rehetra omeny atsika ary ny fiankohofana amin'andriamanitra zany de ivo ny soratra masina ray manontolo jereo tsara fisaky misy zavatra dia manangana altara mivavaka miverina amin'andriamanitra ary tokony hoe anetry tena mihitsy mba isiny fandresena manaraka de manetry tena tsy mahavita ny tia tsy haiko ty Jehova fa ianao no afaka manao ny zavatra rehetra ary de hitatsika fa mpandresiny zanak'Israely ary ny voninahitra dia an'andriamanitra irery ka izao hoe ny bokin'ny Josoa toko fahavalo zany dia mampianatra antsika ny fandresena noho ny fankatoavana ny finoana ary ny fianteherana amin'ny herin'andriamanitra io ihany koa de mampatsiahy atsika zany fa ny fahatokian'andriamanitra zany sy ny teny fikasany dia tsy mba miova ary tsy mivadika zany fa mitoetra mandrakariva ireny na manahoana zany ny fahadisoana zay ataotsika
diso isika teo fa men'andriamanitra seconde chance dia miverina indray ny fandresena ao anatin'izay zavatra izay dia ararotina ny fotoana zay omen'andriamanitra antsika ny opportunité vaovao zay omen'andriamanitra atsika tsiraray avy raha saika maty tao anaty aretina ianao saika maty tao anaty accident ianao saika maty tamin'ny toe-javatra rehetra zay nisy saika voaroaka tamin'ny asa ianao saika efa be dehibe ny nandosiranao andraisanao lesona reny zavatra reny ary dia mandeha mizotra indray manakaiky bebe koa an'andriamanitra ary matoko ny fitondrana nisy stratégie zay omen'andriamanitra ary dia ny fahavalonao dia horesy eo anoloanao ary asehon'andriamanitra mihitsy ny voninahiny amin'ny fanandratananao amin'ny fotoana mety indrindra mba ireza raha lasy aravavy malala ny tompo hatrano no metraka an'izany teny izany ka tsy hanadino azy ianao amin'ny ady rehetra fa hiverina indray ny herinao ary tonga mpandresy ianao voninahitry ny anaran'ilay zanak'andriamanitra ilay komande miara-milan'i Jehova dia Jesosy Kristy izany hivavaka isika. Misotra tompony ny bokin'ny Josua toko fahavalo izay mampianatra anay fa taoarinan'ny faharesena, taoarinan'ny fanadiovana sy ny fibebahana dia naverinao indray ny fandresena rehefa niady tamin'ny vahoaka atao ainy zanak'Israely menao stratégie rehetra menao ny détail rehetra ko ankehitriny tompony misy be dehibe amin'ny miatrika toe-javatra mety resy zay teo aloha fa araka nyty tantara ity dia andeha amin'ny fahatokina hiverina amin'ny finoana hiverina amin'ny fianterana aminao indray izahay ary anala amin'ny fahotana rehetra meo fandresena ny mpanomponao tsirairay avy mitahianay mandritra ny ampony izao tontolo andro izao mitahiany fiainanay rehetra mba ho zanaka ao mpandresy tahaka ny zanak'Israely fa izay ane ny Israely ara-panahy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Samy mahery raha lasa ny anome fandresena anao any amin'ny tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentin'ny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avy izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompiavavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony Pasteur Ernest Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nonsiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika any ity.